Tompoko lahy sy tompoko vavy, na dia eo aza ny toe-java-misy ankehitriny izay atrehantsika amin'ny valanaretina Covid-19 izay miteraka fisavorovoroana maneran-tany ary mahakasika ny sehatra rehetra, dia ilaina ny mijery sahady dian'izao ireo fanomanana tokony atao sy ny fefera rehetra tokony ho raisina mba hanarenana indray ny sehatra misy antsika, dia ny fitaterana anabakabaka sy ny sehatry ny fizahan-tany. Mahakasika izay indrindra, Ravinala Airports dia miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fizahan-tany, fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro sy amin'ireo mpiara-mombon'antoka rehetra mba hampafantatra ny Madagasikara eo amin'izao tontolo izao. Izay ihany koa no antom-pisian'ny hetsika ampitahin-davitra AviaDev Africa izay atao ny 9 ka hatramin'ny 12 Jona 2024. AviaDev Africa dia hetsika lehibe iray natokana ho amin'ny fampandrosoana ny fitaterana anabakabaka eto Afrika. Ny hetsika dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fampifandraisana ireo samy firenena afrikanina ary koa i Afrika amin'ny firenena maneran-tany. Ny fampandrosoana ny fitaterana anabakabaka dia anisan'ireo andrin'ny fampandrosoana ny sehatra fizahan-tany satria mampitombo ny fivezivezena anabakabaka sy ny fizahan-tany tonga eto ary koa ahafahana mikaroka tsenam-barotra vaovao. Amin'ny maha-nosy Madagasikara dia tena zava-dehibe tokoa ny fifandraisana anabakabaka satria ahafahana mifandray amin'ireo firenena hafa ary koa ahafahana misitraka ny tolotra rehetra mahakasika ny fizahan-tany ary ihany koa ara-toe-karena. Avy amin'ny hetsika iraisam-pirenena io no ahafahan'ny Madagasikara misongadina amin'ny maha-isan'ny toerana mahasarika mpizahan-tany tsara indrindra azy eto anivon'ny ranomasimbe Indiana. Hetsakilan'izay, hetsika ity ihany koa no tombony iray ahafahantsika mampahafantatra ny fombafomba misy eto Madagasikara sy ireo biby sy zava-maniry mampiavaka antsika ary manamafy ny kalitaon'ireo foto-drafitrasa ao anatin'ny seranam-piaramanidina mba handraisana ireo vahinintsika soamantsara indrindra mandritra izao vanim-potoana ny valanaretina izao. Mandritra io hetsika io dia handray ireo kompania fitaterana anabakabaka manerana ny Afrika sy ireo firenena tatsinanana isika mba hanomanana ny fiatrehana sahady ny fiainana aorian'ny valanaretina sy mba hahazoana tombony eo amin'ny seha-pifaninanana. Ankehitriny dia efa misy kompania fitaterana anabakabaka miisa 700 eo no efa namaly fa hanatrika. Eo ihany koa ireo seranam-piaramanidina goavana eo amin'ny faritra Afrika sy faritra atsinanana. Ny hetsika ihany koa dia handray olo-manan-kaja maro sy mpisehatra eo amin'ny orinasa mifandraika amin'ny fitaterana anabakabaka mba hifandinika amin'izay fanatsarana tokony atao ary koa hivondrona sy hiarina aorian'ny valanaretina ary hanome tanana amin'ny fanorenana ny hoavin'ny fitaterana anabakabaka. Koa asaina isika rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fitaterana anabakabaka na koa mpakafy fotsiny ihany ireo sehatra ireo mba handray anjara amin'ny hetsika izay atao ny 9 ka hatramin'ny 12 Jona 2024 mba ahafahan'ny Madagasikara misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.